Andro fahatelo andrenesana Mimi teo amin'ny sehatra teknika Tovy sy Jean-Jacques. Zanako Ranata mariny dia zanako kely vao firtoniny ve Ranata dia efa nantao tsy fidiny fiainam-pahaza zany dia zao efa piasan'olona sahady. Okary Ranambavy so mba karary anao zao alahelo zao so mba karary anao zao alahelo zao eny mariny iza no hafaran'ny ankizy raha maninonao ko ianao ka eny marina ny anao kanefa fundreny niteraka ny arana taka tsy nafoy an'ilena lokon'ny kibo ka inona ary no atao e tiako ny iverenana atao trano ray Ranata kevela kosa zay nandehana an'izay Ranambavy tsy efa alefy fandritan'izy roa lahy raha zany dia aleo vitany ary ny tao-piasany amin'ny farany Novambra dia aletika ota izy ka raha manahirana amin'ny Antoine dia ahoana indray tsy maintsy alamy mandresaka Ranambavy efa mbaraka amin'ny 20 taona ny Antoine tsy efa nambady ye efa miomakomana mihitsy aloha ndraika izay zao fa aza malahelo foana mahafaly an'sy ve ny asa ao amin'ny dromolo eo mianakaviko zany ny asa ve moa tsy hahafaly fa ny mipetraka ao no tsy mahafaly aka tsy hoe ratsy fanamiko ry zareo ahoana tsy mba mampijaly ahy mihitsy mantsy izy ireo kanefa te hianatra re ary dadatoa za ve ry dadatoa efa ho 7 taona kanefa dia mbola volakakavotra eo neny fianarako hatramin'ny 3 taona makaty ny maro tsy miova foana izao arery joany eny ry dadatoa ampidio ireo omboreo dia mandehana modiny beky ay resaka amin'ireo mpampiasa anse amin'izany fanampahan-kevitra se zany eny ary dadatoa dia mandalo eny aminareo ary ariva dia alamitsika andrara zany ve ry dadatoa tena marina ve zany lazainao zany hoatray tena marina tsy mivazivazy anse ary joany aingana fa ariva ny andro eny ary dadatoa ody any amin'eny ahy zany zao ka ary dia ahoany Antoine edre aza manany amin'izany se Andriamanitra re malala zay mahasory dadatoa zay indrindra mandehana fa zahely dia fahasoavan-dehibe ny firafonany alo zany Antoine tamin'ny joany iny Ranata mariny keo ve Ranambavy tsy lazaina dia tsy niny mihitsy mariny tsy misy tsy vita amin'ny fifanazavana sy ny firesahana milamina amin'ny fiainana zay aloha iza vovoroky latony sady izy raha teo ane tsy antsoroka amin'ny fianarany joany io foana nahasarotiny azy sy ny divany tamin'ny joany hatramin'izay ka rehefa mazava aminy fa tsy hidirany intsony momba amin'ny fianarany joany sy ny fiainany joany dia io izy tony io marina kanjony ianao misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fanampiny ka zao aloha nanahoana ny dianao mba misy azo atenaina ihany ve ny amin'ny fianaran'ny zanako sa ahoana efa nialanenina Ranambavy saingy malahelo milaza aminao fa tsy misy mihitsy toerana azo ametrahana azy eny amin'ny dromopireny Castelnovo o Ranata dia tsy mba misy lalana azo mba hidirany kory ve tsy nahita mangirany dia ahoana ary dia inona zany no atao tsy hitako aloha ny hevitra hatramin'izao fa efa nanao izay azoko natao tena raha sitrak'Andriamanitra Ranata ny ahatonga azy rehetra
Tsy maintsy isy ny firavonana izany olana izany mino an'izany Eny ny manary tokony no tsy ataontsika. Andao resika monjy an'izany androm-pivavahana sy fitoloteny izany Iza koa no miteny izany taninao ry Joany. Ohatra efa resaka miampitana ilay izy ry neny Mandany ianao raha monjy an'izany ka Izaho mbola sahirana. Ay neny koa Fahaizana e foana izy izany no atao Eto Botilera ihany rery neny fa angamo izy io dia lavitra manaraka resika miaraka ry Joany Izany lasa ariaka Efa vita ve nefa aloha ny rahanao Efa vita daholo rery neny Sao dia mbola misy tsy vita. Efa vitako daholo ka Ndana re fa aza dia mijanona riva loatra Eny rery neny Zay zany fa dia rariva be olona koa namonjy an'ilay toritetika marina andeha hody amin'izay fa meriva ihany ty ny andro marina ary avy aiza ianao anaka no mandeha rery toy izao ohatra avy ny ihany ny toriten'ireo missionnaire teny Botilera mopera ay ve ka hody aiza izao ianao eny beka no mipetraka re dia mba inona hono ny zavatra azon'izay tamin'ireny teny latininy reny tsy nyreny se ve le roa tokony anao toriten'ny valentana amin'ny ankelany se marina mopera fa manao toriteny tsara ho matetika neny kanefa totra mitsapaka fa azoko tsara koa aloha ny voalazan'ireo missionnaire ireo marina ve marina zao ary eny mopera raha mahavita mamerina teny efatra monja amin'ireo toriteny androany se dia omeko vola marina ve mopera zay mihitsy ay zao ary ny lazainy tsy vitany teny efatra monja ny naverana fa dia nofitininy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany toriteny rehetra marina tsy toy ny olona mamaky boky fa iza moa nanarany Joany Bosco ay mbola zazakely mopera dia maty angino ndraiky ay dia sekoly taizany nanarany mba nianatra namaky teny sy nanoatra teny amin'ny mopera lako teny Caprilio asangy tsy te halala amin'izany resaka izany ny Antoine Zokiko ndry fa ahoana ary mopera ny Castello sy Botilera zao tsy nahana-potoana nampiana koa nefa ne za mba te hianatra mafy mopera fa manino miseny te hianatra te ho lasa pretra takanao aratrika dia zao zany se tsy mianatra mbola mitady zay toerana metrahana ary ny sy dadatoa fa tsy mbola nahita hatramin'izao zaho azao mbola tsy mianatra ilazao ary nyreny sy mba hijery eny Montréal do ay i mopera Kalos no anarako mopera Kalos mbola afaka anome fanampiana kely an'se ihany na dia efa antitra aza ka tena marina ve zany mopera tena mbola vonina ny ampianatra tokoa ve ianao sa mivazivazy ianao ty mopera tsy mivazivazy amin'se mihitsy aka aleko aloha ala aminay sy nireny se nyresaka ay tena nahavariana mihitsy ny fahaizan'se mitadidika ho mora amiko ny fampianarana an'se eny fa dia misotranao ao mopera zany tokoa le fanampiana tsy aposina avy amin'le ray mara zany dia nampiaonana tamin'ny alalan'ny fitoriany teny missionnaire ny fotsiny lany dia tsika tsara foa Andriamanitra mopera
novaly any mivavako mariny. Tolojanary moperikaloso fa maninona sy joany aiza veryneniko tsy ahotsyahoana eo dia izy mpirehetra antitra mpianatra ikekaikitsika ity marina tokoa izany tsy joany sady araroto mono fisiny zay aloha araka ny resaka nataony tamiko tamin'izay mianaka anao nange dia mampitolagaga azy mihitsy no fitadianao tsy maintsy mirotsaka mianatra avy hatrany izy ozy izy dia tsy tokony hanary fotoana zay aloha mariny sady zaho ozy izy efa be taona ihany dia mba hanao izay varaheriko rehetra fanampiana azy dia tena nanampy ahy tokoa anie izy roneny izany eo tsy misy izay tsy fantany mihitsy momba rehetra dia izy mihitsy anie no ametrahako ny fanantenako rehetra tsapako roneny lanja ny fananan'olona mpitantana ara-panahy oatra ireny tsy mba dia nananako atr'izay mantsy izy io tena niova tokoa ny fiainanao anake izy asangeroneny nandraha ratsy anao an'izay fampijaliantena anankiray izay zany efa nahazatra le izy kanefa tsy mifanentana amin'ny taona koa dia izao zao naporisian'iko fesy andraiko amin'ny matetika ary nampianatra anao fandiniana fohifohy ao anatren'Andriamanitra isan'andro koa izy ary tena nampianatra anao vaky teny kely raha tiako zao aza nge ianao ry joany hitako fa mbola lany andro ihany mivezivezy zany ze any aminy ianao ny atoandro dia mody aty ny alina raha tsy dia mandreraka azy loatra zao tsy aleo ve miresaka aminy dia hoe asa ohatra hoe any aminy mihitsy ianao no mandry mety tokoa aloha izay hevitra zay roneny dia amin'izay mba isan-kerinandro any mody izay mihitsy ny eritreritra dia mbola malahelo ahy kosa ve neny zany efa 5 taona zanako ve ianao ry joany tsy alelovako iza mahitako dia tsy ho foky indray ve ianao hianatra kanefa tamin'ny reny ianao 12 taona raha niala teto amiko tsy fidiny vita ihany vazivazy kanjo ny ahy indrineny na iza zany satroko foana hoe onilanao saingy efa hitako izao ny lalako zorako tsy maintsy izany no mpanjiniko na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ianao koa ny eo be vazivazy hoe malahelo ahy ihany tsy misy olona afaka hieritreritra ny fahavapoko ka tiako toy ny ndraiky aloha ray moperikaloso anyka tsy mitsahatra ny manampy azy raha vao misy hirika na ahafahako manao an'izany olon'Andriamanitra aloha ray moperikaloso amiko ary tsapako mihitsy ny fitiavany zany izy raha mba mitsahatra mihitsy mamerimberina amiko hoe aza manano avy ny sisy fa raha mbola velona koa dia tsy avelako oron-javatra mihitsy izy ary na ho faty aza tsy maintsy tsinjon'izay ilainy si sambatra raha sambysambatra manana azy ho raiko mampanaka marina ary aloha isolakanjo fa joany joany fangana ianao andana ho ny fonjeo moperakaloso fa marary mafy angana ianao lasa aloha lena angana ianao lavo indray le raiky faharoa lavo ilay androm-panantenako oka izay anako oka ry izay dia aizanay renao lerineny fangamo tsy niraisinao le vola 9 liry le nitehiriziny le vata sariana nihidy tamin'io fanalahidy nomeny moperanao io ry joany sa tsy roneny ny olona rehetra nanatrika ny fialany moperakaloso aina me nahita fa nomeny manokana ny fanalahidy satria efa tsy afaniteny tsony izy ary nanomaso ny jery aza nanambara mihitsy toy ireny ny teny hoe raha izy ity ary tananao ny ao anatin'ny rehetra
saingy nisy olona anankiray nilaza fa tsy misy ninninina mba ny fihetsik'olona mialaina hono fa ndidy miafina voasoratra ara-dalàna ihany. Zay ihany manome herina manisitra ny zo. Dia naveriko tamin'ireo zanaka ny mpiray-tam-po tamin'ny opéra Kalosy ny fanalahidy sy ny sisa rehetra. Dia ahoana ny navarin'izy ireo ry Joany? Rehefa avy nanahadiady ny fiainan'ny opéra Kalosy ry zareo roneny dia laza tamiko ny hoe tiany dada toa apetraka ho anao nreto volo reto ka raiso daholo izay tianao. Dia nilozako anefa ry zareo fa tsy mila ninninina. Ary zareo roneny ny mpandofa fa tsy sady za koa ny roneny tsy te abeeritreritra n'izay resa-bolo izany ke aleo lavitra fiadan-tsaina mampanano azoko toy izay ikorotana noho ny raharaham-bolo. Dia inona nefa nakano hevitra Te hanohy ny fianarako ary neny. Te hianatra kanefa tsy manana ny opéra Kalosy tsony. Tsy misy mpananatra sy mpanoro tsony ary neny. Ny alina mitondra fisainana ry Joany. Mandehana matory aloha manana fahatokisana fa mbola tsy nandao antsika indray mangatamafy amin'ny masiny mariva tsy maintsy mahita vahaolana sika izany. Kastelino avy any ary neny. Andray zany afaliako. Zany aneny lazakanao hoe manana fahatokisany tsy misy tsy vita ny finoana ry Joany. Ny tompotompo rery neny nanoro anao an'iny hevitry ny zarany fananana rehetra amin'ny telo mirahalahy. Zao tsy misy olana tsony amin'ny fanozako ny fianarako. Antoanina raha teo nge fa tsy afaka tsony manakana amin'izay tiako ataoko hoe satria ny volako ny miasa fa tsy azy. Sady ny tena mahafinaritra ry Joany hitanao akoatry ny fampianarana fototra misy ambaratonga 5 zany dia efa nanokatra fampianarana telo latinina koa nge hono zareo any. Tena izany tokoa ry neny. Fantatra fa tena eo am-patsa mihitsy zay araky ny irinao. Saingy kilalana 5 kilometatra ataonao dia tongotra no mampifirina ainako. Aiza no ahafahana manao hoe 20 kilometatra zany mandritry ny ray andro. Tsy misy mafy tsy laitra mizoto zany rery neny anao aloha to hoe dia hita aiza kosa moa dia anao mangitsy andramany. Eny ariko. Manao ahoana ny fianarana Joany raha nabavy? Efa hitako mba tsy miferinay izy raha nadahatra amin'izay natoriany tanteraka teny Castelnov izay mba tsy sarotiny le mpanjaitra sy mpahay zava-maneno Inga Jean Roberto ve? Zany hoe zao na dia efa niangavy azy zaho hoe mba isakafoanany ihany zany amin'ny atoandro dia mbola napiako koa fiangaviany hoe mba aleo re izy atory somba mampisy voka-dratsy amin'ny fianarany ary raha be loatra ny tongotra dia mba nanaiky izy. Moa zany tena any amin'ny mihitsy Joany mipetraka. Tena ho aminy mihitsy. Dia inona no tambony nangatahany? Nataonay tery omby ririnina re mba tsy hisy ny zara-mitanila. Dia za zany miantoka ny mofo hoan'ny Joany isan'andro dia izy no miantoka ny lasopy. Dia mbola miampy vola kely sy voamaina dia divay koa ny anjarako Ay ve? Efa tena feno 15 taona ne izy raha nadahy. Ay tokoa moa. Saingy zao tsy mitsahatra ny mamangy azy any isan-kerinandro fa mitaraina amiko foana izy hoe manaraby azy daholo ny mpiara-mianatra aminy. Manaraby azy hoe raha nabavy? Manaraby azy hoe ahoana? Le mpiandry ony be koa zany no anaram-bositra omen'ny ankizy azy ary tena mampijaly azy mihitsy le satria fa iny izy no fitaratry ny ankizy lahy Mankoko sy Morialdo nefa aiza izy zao. Dia ahoana mifandeha amin'ny fianarana amin'izany? Izy nga moa manary-toky amin'izany sady le mpampianatra azy koa nge hony le hoe maopera virano zany mahatsapa ny finiavany hoe te hianatra dia mba manampy azy be dia be.
So ihany zany ko. Ijo amin'ny fety ve raha izo ny sanatria kivony zany raborabony ankizy zany dia efa tena tsy tantiny mihitsy manjo azy. Fantatro fa mivavaka mangina izy Ranata, ary nasaiko nanaja amin'ny masina Marisy mangataka aminy izy mba hivavaka azo isan'andro e. Na dia zany aza Ranabavy aza dia matoko loatra e. Zaza mitombo sainana izy iny e. Eny. Sady 12 taona zany efa eo amin'ilay tontaona fialatsakana mihitsy. Efa nitantara tamiko mihitsy ane izy Ranata e. Kay. Efa nitaritiny ankizy miloka hono dia mody ny alabala hoe tsy manam-bola ilalovana amin'izany a. Dia namany indray hono namporisika azy angalatra. Mangalara hono amin'ilay olona hipetrahany lahy na mangalara amin'ireny lahy. Zay nefa nahiako. Dia izy hono namaly hoe ty ihany reniko fa tsy apitikizo azy amin'izany a. Izay eneny raha tsy amin'ity namana mpitaritarika sy mifampitaritarika ity Ranabavy. Zo ihany izy fa mafy loha. Eny e, mafy loha amin'ny fianarana. Eny e, efa tsapany aloha fa mandroso tsara hono ny fianarana ka. Zo ihany zany. Salama ry Joany a, ary ianao manao ahoana? Salama vatana fa sahiran-tsaina e. Ndry, fa misy inona indray ry Joany a? Tsy zany fa voatendraina toerakafa indray nge mopera virano e. Ka nosoloana ny mopera Nicolas. Ndry, inona ny olanao amin'izany? Tena morony eny hitanao ihany fa zany lehibe indrindra ao am-pianarana. Sady efa raborabin'ny ankizo mpiandro eo ambony veko ny a. Dia maninona nefa izany e? Izao rery neny e. Rahitrano anay izay ry neny e. Rahitrano izay ankizy rehetra ao amin'ny kilasy 5. Mpamatra daholo izay rehetra zany e. Ny mpampianatra anankiray. Ny ankizy moa hitanao ihany fa samy manana ny lohany e. Farany moa izy amin'izao fotoana izao dia mikapoka anay mihitsy. Ny mpampianatra? Ny mpampianatra. Inona moa fa tsy vao maika izy mampisaotaka ny ankizy. Dia izao ngery neny ny tena lozy e. Nisokony indrindra ao an-dakilasy no hafaingana ho tompona andraikitra amin'ny korotana rehetra. Ary raha vao misy hirika ahafahana mamely aza dia mamango izy. Ny fahiny very Joany vita ihany dia izany indray no hakivy anao a? Tsy hoe kivy ary ery neny e. Fa inona indray azy? Ohatrany tsy mahafa-po any tena fizotry ny fianarako. Le mba nahita mangirana teo iny to vao fatao anatin'ny ray mpimaso re. Izy very neny ka asiny an'izany izy teny zany hoe inona hono mba azo ny lahy amin'izay teny latina. Tsy misy afa-tsy ny apondra mitombo eny beky. Apondra tena tsara, mazava loatra. Zange tsy misy afa-tsy apondra hono e. Mitady olona teny an-tsaha hono, ny maka vorokely anaty akany. Zay no hainy lafa mianatra le teny latina zany tsy hainy la. Ka re zay ry Joany a, zay fanarabiny ty re no hakivy modio tsy re fotsiny. Ampidiro ny sofina vy dia avohay ny sofina vanana. Ka raha mba indray mandeha angery neny tsy maninona e. Fa rehefa isan'andro loatra kosa makaleo ihany ke marina e. Mba efio ao ihany lozy e. Eny ary rery neny e, ezaka. Ambaratonga fahadimy atao hifandika teny latina voalohany, faharoa sy fahatelo io. Ho anareo ambaratonga fahaefatra kosa ireto fahaefatra ireto ihany, ary ny ambaratonga fahatelo kosa ity voafaranako ity. Hono ao mopera? Mba azoko atao ve manao ny fandika teny hatramin'ny anjaran'ireo ambaratonga fahadimy raha mba vitany a? Fa mihevy tena ho izy lahy e. Miverena inga lahy amin'ny toerany lahy. Dia aiza manandrana ny tsy ho takatry ny lohana apondrany lahy. Ka mba miezaka manao an'izay sarotra ny mopera e. Sitranay mba mampitombo ny fahaizako. Ataovy izay ataony lahy e. Nefa aiza manantena hamaky izany tsony lahy. Izay adanana apondra rehetra zao ve lesy no antaniko andro. Miangavy anao
anao mopera mba vakio ty kely vitako ty dia tsarao sy atosoko. Aza mandrehibireby ahy eo lahy. Mandeha lavenana toerana lany. Tsy mangataka fihezahana be avy aminao any mopera e. Ny amaky izay mba vitako fotsiny no mba angatahako aminao. Eto aty. Ary tena tsy misy irana ny lahy mihitsy. Jereo any ity toetra ny lahy. Fa ahoana mopera? Zavatra nalay tahaka ny modimeny lahy eo. Marina dolony ny lahy satria fetsy lahy. Ny any namany lahy no dika ny lahy eo. Ka tamin'izy ary any nakatahaka ho mopera ka. Tamin'ny namany lahy ka tamin'izy. Ry zalahy rehetra anie mbola sahirana manao ny azy. Nefa ny ahy fa vita. Fa elahy ve tsy mahay raha tsy mba nivaiva tsy mamalivaly tahaka izao e. Mandeha any amin'ny toerany lany lahy. Dia mifalia mba tsy ndroako teo aza. Leo aririny iza verininy ny mpampianatra manenjika, ny mpiara-mianatra manaraby. Tena tsy vitako tsony roneny ka. Dia tsy anatra tsony marina toa ohatrany fotoana vera maina fotsiny ny andehanako any ampianarana any raha izao no mitrika. Orjoany dia inona ary no atao e? Leo aririniny anao zavatra afaka. Marina anao zavatra hafa ahoany? Tsy zany fa mba efa niresaka tamin'nga eva azy eo ihany. Dia ahoana? Dia hiasa ho aminy ana dia ora vitsivitsy ihany aza. Iny iko zavatra hietsika kastelony eo avy ihany koa nge. Mety izay tokoa ngamba anaka ny lalana torony tompo anao ka. Aiza ve anaka efa nikiry mihitsy sika ny anaranao hoe tia kastelonova nefa mbola misy sakatsakana ihany. Dia le fianarana mihitsy ndray no mahatofoka anao. Raha tena voanjo pretra ary neny tratrako foana no tanjoko na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana e. Zaho azao efa mba mahay mozika sy zaitra tamin'ile nipetraka tao amin'nga Roberto. Hay tokoa moa. Hiasa sy hianatra nefindray azo. Manao fanazarana fotsiny amin'ireo asa tanan'ireo dia mandeha ho azy io e. Tsy hitako ihany koa ve nilako azy any aorian'andro neny. Ka mba manangona vola ihany koa lorotsoany fa hono aloha e. Fa ngamo ianao tsy hianatra tsony. Ohatra mbola hianatra ka. Efa saikikivy ako. Sady zao kory neny ny fikasako raha izany lasa pretra dia ny manantona akaiky dia akaiky ny tanora no ataoko. Afahako mamaly faly azy ireo sy manome azy torevitra maso. Fa ngamo tsy izany no ataon'ny pretrarehetra ry tsoany. Ary neny fa inona indray ary? Zao lazaiko amin'iny nifanena tamina pretra anankiroa mirebareba mainty ahy indray andro. Dia niondrika tamin'ny mpanajana teo anoloan'izy ireo tamin'izay kanefa tsy mba nanantona ry zareo e. Tsy mijery akory fa sady miaraba manao plivava no mironjona fotsiny mandalo kinona moa fa iny rebareba mainty iny no mampiataka azy amin'ny olona rehetra e. Dia inona koa ny dikan'izany roneny? Ka efa izay nge fombany. Ka ny angery neny ny fizarana ny atsara-panahy mba ampitsikitsikiana man'olona mihitsy no tiako raha ohatra ka lasa pretra. Fa tsy miavaka amin'ny besany maro. Tsy lasaka tsy alehany mihitsy. Eny ary rehefa izay nitanao fa mety fa zao ary ahorony ary nentana tendao ody. Andro fahatelo nandrenesanareo ny feon'ny Vero, Arriva, Jean-Paul, Arsène, Abel, Jean-Jacques, Eric, Mimi. Notody sain'ny Very David Rasoamanana. Teo amin'ny sehatra teknika Trovo sy Jean-Jacques.